fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andriamanitra fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra enary falmiarabatsika amin'ny anaran'i Jesosy Pasteur Isidore avy ato amin'ny fandaharana fanany voninahitra no mandroso ao anatin'ny tokantrano misy atsika amin'ity anio ity manona ny fidanan'ny tompo amintsika mianakavy ivavaka isika raha eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy am'fafahako indray mitondra ny teninao amin'ny alalan'izao fandarana izao enoko fa ny farainao masina dia miaraka amin'keto androany satria ianao no naniraka hitondran'izao tenin'Andriamanitra izao amin'ny olona zay tianao vonjena andray androany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amen. Fisaorana lehibe no atolotra an'Andriamanitra satria tanteraka soamantsara ny fanokanana mpitandrana sy evangelista ary mpiandry ny totosain'ny fiangonana fanany voninahitra tetsy amin'ny maison de la culture tamin'ny sabotsy lasa teo fa 7 volana Jolay voatokana izy ireo andeha hanao ny asa fitoriana filazantsara fanampiana olona famonjena olona fanafahana olona efa samy niverina ny amin'ny tanàna misy azy izy ireo izay nanendrenan'izy ireo hanao ny asan'Andriamanitra dia any Tomasina Toliara Antananarivo sy Moramanga zay loatra eto no toerana misy ny fiangonana fanany voninahitra eto Madagasikara ankoatran'ireny fokotany madinidinika reny sy ny commune kelikely reny dia reny toerana lehibe misy ny fiangonana izany ho an'i Jesosy reny ny voninahitra tolorana fankasitrahana eto ihany koa avy aty am-ponay ireo mpanaon'Andriamanitra pastera avy any amin'ny fiangonana Ravavy nanatrika sy ny fanome voninahitra tamin'izany fotoam-pivavahana lehibe izany izay tsy voatanisy anarany taona fa hotain'Andriamanitra ny ianareo tompoka ao ihany koa ireo fianakaviana nasain'ireo mpanompon'Andriamanitra notokanana misy ny avy eto toerana misy ny avy any amin'ny toerana maro samihafa eto Madagasikara izay tonga teto Mahajanga anotrina sy niaraka nanome voninahitra n'Andriamanitra tamin'ny fotoana lehibe teto ianao ihany koa izay eto toerana tonga tao tsy adino misaotra anao inoko fa tsy tamin'iny ihany nahatongavanao fa efa nanapa-kevitra ianao androso hiara-dia amin'i Kristy Jesosy hainao ny dingana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izany mitohy ny fanompoantsika ny tompo etsy amin'ny maison de la culture ny amin'ny sabotsy izao amin'ny fito sasany maraina ao ihany koa ny alahady ao amin'ny hôtel Le Bonheur an-tany Masaja akaiky ny Esige ho anao zay mila vatsim-panahy amin'ny andavanandro maniry andre tenin'Andriamanitra ianao amin'ny andavanandro tia andray fampahirezana torolalana hiara idera amin'ny tompo dia manana fotoam-pivavahana ihany koa ny fiangonana fanany voninahitra rehefa alatsinainy sy ny alarobia amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany etsy amin'ny maison du quartier Mahabebikely ny fotoana dia tsy masakana anao andeha asa ohatra hoe mbola miditra amin'ny roso sasany ianao na amin'ny 3 na amin'ny roso fahefany fahitako azy mbola mahatratra tsara ianao raha mbola latsaka fahefany no miala ao maison du quartier Mahabebikely dia miverina mandeha any amin'ny asa mandrarahana ndray na mivarotra ianao manapaka kely ohatra dia mandeha indray fiarina mivarotra rehefa vita ny fotoam-bavaka tahaka izany ihany koa mirava miasa iny ianao mihinana goûter kely eny an-dalana
dia mandeha mamonjy izay fotoam-pivavahana izay. Andraisanao vatsim-pana hery torolalana fa afaka fanafana ihany koa izay antsointsika hoe délivrance. Tonga ny amin'ny olo antsika hoe fandeha mivoaka ny toerana izay ivavahana mamonjy ny toeram-piasana. Azo atao tsara zany satria ny fiarahana amin'Andriamanitra dia fiainana fa tsy fombafomba. Tena manentana antsika ataovy zava-dehibe ny fisiny reny fotoam-bavaka amin'ny andavanandro reny fa tena fanampiana antsika izy ireny. Tahin'Andriamanitra isika. Androany dia te hiresadresaka ny fomba fivavahana. Hoe fomba fa maninona moa misy olona efa mivavaka nefany tsy mahatsapa na inona loatra amin'ny fivavahana izay ataony. Samy pastera ihany nefa misy ny mahatsapa zavatra sy mahita zavatra, misy ny tsy mahatsapa sady tsy mahita. Samy mpivavaka ihany misy ny mahatsapa zavatra sady mahita zavatra ao amin'Andriamanitra io, fa misy ny tsy mahita na inona mihitsy nefa dia miaraka amin'Andriamanitra. Samy natao batisa ihany, natao batemy ihany, samy mandray fanasany tompo ihany. Baiboly mitovy no ampiasaina fa maninona misy mahita zavatra goavana lalandalina tsy fahita firy amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, fa misy kosa tsy mahita mihitsy nefa ohatry ny mba hoe samby miantso an' Jesosy ihany, samby miala ao an-trano any rehefa alahady na rehefa sabotsy mandeha mivavaka amin'io Andriamanitra zay lazaina fa anankiray io ihany araka ny fomba fitenitsika zay hoe raha ihany Andriamanitra. Zay manko dia fomba fitenitsika zany hoe raha ihany Andriamanitra nefa ny tsy mitovy ny vokatra hita. Azafady mombamomba an'izay no mba tiako ifampiresahana kely androany. Fahitako azy vesatra napetraka Andriamanitra atao boky dia mba ifampizarana amintsika androany. Tory lalana le izy hiezaka eto amin'ny fampitanana zany fanazavana na fampianarana zany mba tsy hanazimbazimba na haneratsera na hanao tsinitsinina zay mety hoe fivavahany hafa na ihany koa hanindraindra ny fivavahana izay iainanay zany. Fa hiezaka mihitsy tena mba hoe hijery mahitsy hoe fa maninona samby mivavaka zao nefa tsy mitovy ny zavatra hita. Le Jesosy atsoina ara ihany fa maninona. Za mandray olona miraoako hatramin'ny tamin'ny taona 2000 fanamasona ampio tamin'ny taona ento tamin'ny taona 2010 any nanomboka nandray olona ao anaty birao. Tsy tamin'izany any nanomboka nitandrina fa tamin'izany any vao nanomboka nandray olona. Tamin'izay nianatra pastera dia ozy ny pastera anay tamin'izany fotoan'izany, indray andro nareo dia mbola ndray olona any anaty birao izy. Fa zao aloha nareo mitoroteny eny ambanivohitra eny mandroaka démoni, mamoaka démonia, mivavaka ho an'ny marary, mitoroteny eny ambony polipitra any ambanivohitra any. Tsisy olona raisinareo amin'ny birao zany fa indray andro nareo dia mbola andray olona ozy izy isan'andro anaty birao. Tanteraka zany nanomboka tamin'ny taona 2010 zao zany 2010 zany hoe 7 taona teoneo no nifaneraserako amin'ny olona ao anaty birao mandray olona. Tsy maintsy misy olona raisina ao anatina herinandro mba tsy ilazako hoe isan'andro, tsy maintsy. Dia tamin'ireo olona niraisina tao anatina 7 taona ireo be dia be ny mpanota isaorana an'Andriamanitra. Ny teo hoe mpanota olona mbola tsy nanantona an'Andriamanitra, ny aina tamin'ny fiainana nahazatra azy hatramin'izay, tsy tia miditra am-piangonana, misotro toka, mijangajanga, mangalatra, mandainga, miaina amin'ny fanao an'izao tontolo izao. Zany ny atao hoe mpanota. Dia isaorana ny tompo fa maro tamin'izy ireo no niova fo no raisina tao anatina birao fandraisan'olona tonga mpivavaka misy aza tonga pastera mihitsy dia efa mpitoroteny mpitondra fiangonana amin'izao fotoana izao. Be dia be tsy tambo isaina izany.
fa misy koa efa kristianina mbola voateraka tsy fantatra hoe firy volana dia efa natao batisa nianatra sekoly alahady na sekoly asabotsy sekoly sabata notaizana tamina fivavahana endry tsotso-piainana tsy dia niaina loatra tamina ditra nivavabavaka teny foana hatramin'izay nianatra katekomena mandray kominio zanaka olona mivavaka mitondra ny anarana hoe kristianina ary tena mandeha mivavaka mihitsy rehefa alahady na sabotsy reny dia azo atao ihany koa hoe azo atsoina hoe kristianina satria mino any kristy raha fomba fijery maolona dia atsoina izy hoe kristianina satria mino any kristy dia rehefa nandray olona maro ny mpanota ho anyverina amin'ny tompo sambany vao nivavaka vao nivavaka izy dia na alleluia na amen dia manandra tanana ohatran'izao tompo inty aho hoe mandihy mideran'Andriamanitra ohatran'ireny hitantsika amin'ilay fiangonana atsointsika fa zandriny reny tsika miantso azy ho zandriny fa ny tompo tsy voatery izany ny fomba fiantsony azy fa fiangonana io fa misy koa anefa ny rahalahy sy anabavy malala zay mijery amin'izao fotoan'izao tena olona maro efa nivavaka ihany efa mpiditra mpiangonana mpamonjy fotoam-pivavahana ary tsy vitsy aza no manana andraikitra ambonimbony anaty fiangonana tekona mpiandry misy koa aza efa mpitondra fivavahana mihitsy no raisinay amina birao fandraisan'olona olona efa mahalala baiboly ary marina fa ny olona efa mahalala baiboly ny sarotsarotra kokoa olona efa mpamaky baiboly ny sarotsarotra kokoa no miresaka aminy sy mampita zavatra aminy satria misy zavatra efa nahazatra azy hatramin'izay nefa tsy mahasoa azy akory zay no heveriny fa marina ka rehefa omena azy ilay fahamarinana sarotsarotra aminy mandray azy satria hiala amin'ny zavatra nahazatra izy fa misy olona mbola tsy niraharaha baiboly tsy tian'izany baiboly zany fa nanapa-kevitra nantona an'Andriamanitra zay reny ao dia nankatoaviny narahana moramora amin'ireny olo reny no mandray zavatra dia fa maninona no nandeha tamin'ny fivavahana nazatra azy izy hatramin'izay tsy nisy fivavahana fa maninona nefany a rehefa hoe nisy fotoana nampianarina izy tany am-piangonana amina fiangonana ohatran'izao tariny Pasteur Isidore zao zareo pasteur namako fa ndimbo mitoroteny amin'ny radio sy amin'ny télé rehetrarehetreny maninona mijoro vavolombelona izy rehefa avy eo hoe niova ny fiainako sitrana ny aretiko niova koa ny vadiko ao mandeha tsara ny fiainanay fa maninona nefa fiangonana ny nisy azy teo ary indraindray aza le fiangonana ny vavahany aty aoriana aty tsisy fiangonana akory ohatra ny fiangonana fanany voninahitra zao isorana ny tompo moa fa anangana tranon'Andriamanitra ny fiangonana fanany voninahitra rehefa kelikely eo anangana trano mihitsy zany hoe tena église construction ana trano fa hatreto izy mbola manofa an'izay toerana azony hofaina eny anaovana fivoriam-bavaka nefa misy fotoana ianao nanana trano fivavahana nazatranao hatramin'izay tena efa trano be mihitsy maninona tsy miova maninona tonga ao anatina fiangonana ohatran'izay zany resahako anao zany maninona miova le fiainanao maninona ny miova io no tiako resahana androany ka ao anatin'ny minitra vitsivitsy no iresahako an'izay ao amin'ny matitoko fahenina andininy fa 10 ka hatramin'ny andininy fa 9 amin'ny anaran'i Jesosy mivakotra izao le izy ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsihy fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo an-joron-dalana ahitany olona azy lazaiko aminareo tokoa fa efa azo ny valim-pitiany fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitrano nao ka rehefa voarendrinao ny varavaranao
tia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny gentlisy fa atao no ny amaroany teny no iainona azy. Koa aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo zay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo. Eto dia miresaka zavatra, miresaka olona anankiroa i Jesosy izay samy mivavaka. Reo olona anankiroa reo samy mivavaka fa hoy Jesosy aza manahaka an'ireo ianareo fa tsy ahita vokany amin'ity fivavahany ity nareo, olany andro nareo amin'ity fivavahany ity raha manahaka an'ireo olona ireo. Tandremo izy so mitovy amin'ireo nareo. Tandremo tsy izany fa voalohany izy teny mpiatsara velatsy ary faharoa teny gentlisy. Ozy izy hoe ary raha mivavaka anareo aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsy. Misy zany mivavaka fa izy miatsara velatsy, mipampiangonana fa izy tsy tena mivavaka, tsy tena manompo an'Andriamanitra fa fisehoana ety ivelany hoe iny afa nandeha nivavaka. Tia no hitan'ny olona hoe mivavaka izy. Fa raha ny any ampony any tsy tena olona mivavaka izy. Tia no fantatry ny olona hoe mivavaka izy. Fa ny any anatiny any tsy tena mivavaka izy. Tsaroko tsara vao nanomboka nanapa-kevitra hitodika amin'Andriamanitra indray andro dia ozy ny raiko ny dadako tamin'izay fotoan'izay. Tandremo anaka ozy izy so manao tahaka ny vorom-potsy. Fa ny vorom-potsy ozy zare ny vorona fotsy be eny amoron'ny rano reny, fotsy be ny ivelany fa ny anatiny reny ozy mainty be. Tandremo so anao an'izany ozy. Vita hoe mody mivavaka eo nefa ny any anaty any mainty, ny any anaty any tsy tena fivavahana akory. Tahitrana eno an'izay ry zany reny vorony reny talohan'izany dia tsy nafantatra an'izany fa dia veriko fa tena vazaha reny vorony reny fa kay fotsiny ety ivelany fa mainty ny any anatiny ozy izy. Ka misy olona ohatr' izany, izy tsy tena manompo an'Andriamanitra fa izy dia mafanafana fo, manao sekolalady, mampianatra sekolalady, manao katesisy, miditra amina sampana vehivavy lehibe, fikambanan-behivavy, fikambanan-dehilahy, tanora zokony, tanora zandriny, idiran'ireo zavatra rehetra reo fa izy tsy tena mivavaka, tsy tena manompo an'Andriamanitra. Any anatiny any zany tsy tena manompo an'Andriamanitra izy, miatsara velatsy. Tsy mirarahany zay tena fivavahany zany akory izy fa rehefa tonga ny fotoana fandehanana mivavaka dia iny izy fa mandeha mivavaka. Fa any anatiny any tsy tena mirarahana Andriamanitra zany izy. Zay zany aloha zany anankiray. Iny ny atao hoe mpiatsara velatsy. Raha mivavaka anareo zaza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsy. Fa izy tia ny mivavaka mitsangany amin'ny sinagoga sy oronjoron-dalana, ahitany olona azy ny tanjony zany dia hitany olona io afa korala, io afa dekona, io afa mpiandry, io afa katekista, io afa mpandray fanasan'ny tompo, io any anatin'ny anaty tranony any feno tenin'Andriamanitra misoratsoratra. Fa any anatiny fony tsy tena mivavaka izy. Iny le tenen'i Jesosy tandremo. Tandremo izy izy. Lazaiko aminareo tokoa izy fefa azo ny valim-pitiana satria dokafany olona zany nareo mivavaka, ainao ty mba mivavaka, zany mivavaka dia dokafany olona eo izy. Azo ny valim-pitiana dia tsy mahazo avy amin'Andriamanitra intsony izy hany ka marary izy nefa tsy mahazo fanasitranana amin'i Jesosy.
sahirana izy nefa tsy misy vahaolana azony avy amin' Jesosy. Saingy efa nahazatra azy le mivavaka dia tonga izy mandeha mivavaka. Malahelo izy nefa tsy mahazo fifaliana avy amin' Jesosy. Korontana ny fiainana tsy mba misy Andriamanitra miditra antsehatra. Tsisy Andriamanitra maneho fity miditra antsehatra ny fiainana. Fa ny olona dia mandoka azy ianao tena mivavaka, mivavaka nareo mianakavy. Izay zany misy. Ny anankiray faharoa indray mahatonga ny olona tsy mandray valim-bavaka, tsy mahita fiovana rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra, fa rehefa mivavaka, mandeha mivavaka, fa tsy misy vokany, tsy misy fiovana. Dia hoy Jesosy amin'ny 7:7, ary raha mivavaka ianareo dia aza manao teny maro foana tahaka ny jentilesy, fa ataony ny amaroany teny no iainona azy. Ity indray zany olona efa mahay mivavaka. Le anankiray teo mety natony mavaka aza tsy hainy. Misy olona eo efa 10 taona nidirana tam-piangonana fa tsy mahay afa-tsy raina izay any an-danitra. Dia fanekempinoana mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany. Vavaka amin'ny sakafo efa tsenjery. Tompo taio zahay sy ny alina ho anay. Amen. Tsofiranty sakafo ty tondra hery sy tanjaka ary fahasalamana ho anay. Amen. Zany foana no miverimberina. Jereo ny mahantra tsy manan-koanina ny ambadika any tompo. Nefa tsy mba homeny akory reny na hitany fa Andriamanitra nasaina mijery azy. Zany hoe tsy mahay mivavaka. Ary raha sendra tafiditra ao anatina fivoriam-bavaka misy olona miantsoantso an'Andriamanitra aza, ohatrany matsiaro gene zany izy. Inona koa reto tabataba reto? Efa zatra motomotona loatra ka raha mba misy olona mamoaka ny vesatra ao am-pony hoe Jesosy ao jereo le ditra ny jana, jereo le zanako maditra tena tsy miaino atsony ny zanako amin'izao Jesosy atahorako so be vokany ankizilahany ny zanako vavy iny tsy miditra misaintsony ny fianarany mety zany ny tarina an'le olona eo akaikiny eo izy tonga ao am-piangonana tsy zatra miresaka amin'Andriamanitra fa raha iny azy eny an-danitra fotsiny na zatra zay hatramin'izay tsy ratsy akory zany fa tsy zany ny atao tsenjery mandavataona. Tsy mahazo aina amin'izay iza daholo reto mitabataba eto akaiko reto inona daholo zany tsy zakako zavatra ohatr' zany nefa zakany any raha mankany atsena maheno tabataba mandeha ny megafona kely iny atsena iny ody biby ody kongona ody kadradraka ody kalalao ody katsatsaka ody zao zakany any izy manontany ny voatabia ohatra iny akolony voatabia wa ny etsiny ody kadradraka azy zakany any tsy miala teo izy. Aty madama ny amin'ny firiclone ianao enanao. Mandeha eny amin'ny friperie eny izy zakany any ny tabataba eny. Eo pataloha 500 dia mahazo 500 azy. Natany Antananarivo natany Ambatondrazaka samy tety daholo ny naky zakany akanjo mafana zakany miaino an'ireny. Fa tsy zakany hono raha am-piangonana misy miteny hoe Jesosy eo jereo le vadiko maditra iny tompo jereo iny zakako iza daholo tsy zakany hono ireny. Inona mahatonga an'ireny? Avonavony mpanahy tsy fahavononana iova amin'le fomba fivavahana. Satria izy ny atao hoe mivavaka fitrerena azy dia akipony maso dia miondroka dia zay. Dia any am-potsy miloka no miteny. Misy fotoana mety zany. Ohatra andeha voyage ianao anaty fiara. Miondrika ianao tompo raha kofana amin'ny ranao ty dianay ty. Tsisy loza anjoanay ny an-dalana. Taio zay mianakavy, taio ny fiara, taio ny lalana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mety zay. Any amin'ny toerana mangingina miditra ao anaty birao ianao. Ataovy mahita fity amin'ny lehibe zay andianako ato anatin'ity birao ty androany to. Amen. Fa misy fotoana ilainy ianao miantsoantso. Mitady an'Andriamanitra manandra-tanana tahaka ny nataon'ny Bartimeo. Rehefa reny fa mandalo Jesosy avy any Nazareta dia nanomboka niantsoantso izy satria te hiala amin'ny fahajambany. Tsy Andriamanitra marenina no mahatonga antsika amin'ny teny mafy fa fahateren'ny fo no mahatonga antsika amin'ny teny mafy. Fiangaviana, fitalaona, ao ihany koa fiderana, fanomezana lanja ilay Andriamanitra lehibe dia midera azy tsika. Zay ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery ny zanak'Israely. Baiboly tsy niteny hoe nideran'Andriamanitra mangingina tao am-pony izy, fa izy hoe nidera tamin'ny feo mahery. Nanao feo fiderana tapatapaka hatramin'ny fatra tamin'ny tongony sy ny tanany.
Ny hazavana tao tranomaizina, ny vohatra amin'ny varavarankely sy ny varavarambe ny tranomaizina, no ninona fiderana mafana nataon'ny olona. Hitanao zany, tsy hoe Andriamanitra marenina no mahatonga antsika miteny mafy, fa mamoaka ny ao am-po vesatra fahatereny eo anatrehan'Andriamanitra. Raha izay ary ihany koa fanomezana lanja sy tombam-bidy an'Andriamanitra. Maninona moa rehefa misy mariage? Maninona tsy mandeha moramora fotsiny tomobile dia ampy, fa maninona no sina klaxon pe fankala zany hoe zany mariage dia tahaka izany ihany koa. Maninona tsy hoe mangigina fotsiny rehefa tonga am-piangonana, fa fankalazana n'Andriamanitra, fiderana tao mafy. Zay fa misy fotoantsika zatra zavatra diso mikombokombona loatra indraindray dia matsiaro tsy mahazo aina rehefa tonga amin'ny toerana tena hiantsona an'Andriamanitra. Toy izay hoe raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny gentlisy, fa atao no ny amaroany teny no hiaino anazy. Ny eto indray zany dia izy efa mahay mivavaka ohatran'izany resako anao zany, efa miteny mafy, efa miantsoantso an'Andriamanitra, saingy mbola manao ny fanaovany gentlisy izy, ka na firy lera na adiny firy izy mitabataba mivavaka eo fa tsy miaino azy Andriamanitra, satria mbola manao ny fanaovany gentlisy izy. Ny gentlisy manana ny fanao, fa ny zanak'Andriamanitra manana ny fanaovany. Nisy fotoana zahay anao didipotra ny zanakay Roland, satria Roland ny zanako. Dia rehefa nanao didipotra ny zanakay Roland dia didipotra ny Abrahama. Noentina tany amin'ny dokotera dia nitapahana, dia rehefa tonga tany an-trano fianakaviana vitsivitsy nasaina teo. Dia miderana Andriamanitra, dia miara-misakafo te zay dia maina teo ihany ny ferin'ny hafarany, dia tovy amin'ny lehilahy rehetra. Zay zao fanaona zanak'Andriamanitra. Dia ny gentlisy misy maintsy misy toka eo, mandeha amin'izay ny hirahira maro samihafa, minotsika, mampandihy ny faritra rehetra zay tsy tokony hampandihy, miteny ratsy misy miady. Tena indray sady maka koralina ihany amin'ny fotoana napahana azy vita, tapaka vita didipotra, modiny koralina raikitra amin'izay ny fanaovany gentlisy. Nefa ianao miditra am-piangonana ary miantso an'Andriamanitra, dia tsy miaino anao amin'izay Andriamanitra na maro aza ny teninao, eo no mahatonga ny olona manometsiny an'Andriamanitra amin'izay hoe izahay efa mivavaka ihany Andriamanitra, fa dia inona loatra tia nahazo anay, fa maninona izay no ohatran'izao, fa maninona izay no niangarany vintana. Lazainao fa ny vintana indray no niangatra taminao, satria ianao manao ny fanaony gentlisy. Ianao manana fiangonana, ianao manana paster, ianao miditra am-piangonana tena mivavaka, fa ny olana manao ny fanaovany gentlisy. Ny gentlisy dia mivarina any amin'ny fahaverezana mandrakizay ny fiafarana, ary zay no mahatonga an' Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ilay zanak'Andriamanitra nanaiky nombony olona teo amin'ny hazo fijaliana, nalatsaka ny rano ho famelana izao tontolo izao, famelana ny eloko izao tontolo izao. Ka raha miverina amin'Andriamanitra tsika, hitodika amin'Andriamanitra tsika, anompo an' Jesosy, mino an' Jesosy, manaiky an' Jesosy, dia ilay rana latsaky Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana manadio atsika, ny fanahintsika, ny fotsika, ny fisainatsika, mahatonga atsika olona vaovao, ary manana herintsika ampijanonana amin'izay ilay fanaontsika teo aloha, ny toka, sigara, adalàna, fijangajangana, fitondran-tena tsy mety, alatra, fiainana maizimaizina rehetra, afaka amin'ny fiainana gentlisy tsika mahatonga manomboka eo dia lasa zanak'Andriamanitra mandeha amina fiainana vaovao. Hafa amin'izay zany ny style de vie-nao manomboka eo, ilay fiainanao manomboka eo hafa mihitsy, ary manomboka eo anao ilay tsarain'ny olona. Mivavaka ony nefa jereo, fa ianao taloha tsisy mitsara, satria mitovy ihany ka,
fa rehefa nivavaka dia fantatry olona hafa ny fiainana mpivavaka nefa ianao mbola manao ny fanaony ihany dia tsara anao amin'izay ny olona ary raha mbola tsy tsaratsara ny olona ianao azadino fa tsy mbola tena hoe niova fiainana ianao zay ny le izy ry havany eka zany no mahatonga olona misy fotoana hoe tonga ao anatina fotoam-bavaka misy toriteny manitsy ny diany izy manitsy ny fiainana izy mikasikasika ny fiainany miafinany ny toriteny dia manomboka amboariny ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay ny fiainany sy ny lalany manomboka eo rehefa mivavaka izy dia maninony miaino azy amin'izay Andriamanitra mamaly azy amin'izay Andriamanitra manomboka eo dia izy amin'izay le mijoro vavolombelona izy amin'izay le reny hoentina amin'ny fahitalavitra ohatran'izao reny hoe nisy vehivavy ohatran'izao tratrana kista tratrana fibrome nisy fiainana miainany teo aloha dia zao izy lasa niova ny fiainany satria naninona na nyre toriteny na nitsy ny diany izy niala tamin'ny mampiatsara velatsy niala tamin'ny fiainana jentilisa lasa zanak'Andriamanitra jereo nge ao amin'ny John toko fa 7 dia ovakitsika manomboka eo amin'ny 9:4 dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe omeo voninahitra Andriamanitra izay malala fampanota izany lehilahy zany Jesosy zany lazay ny fampanota satria nampahiratra jamba tamin'ny andro sabata fa izy namaly hoe tsy fantatro nampanota izy na tsy zavatra iray loha ihany ny fantatro jamba ao teo aloha fa mahiratra ao zao dia hoy izy tamin'ny inona ny nataony taminao nahoana angeny nampahiratiny ny masonao dia namaly azy hoe izy efa volazako taminareo rahateo fa tsy niaino ianareo nahoana ny te hiaino indray ianareo moa teo ampianany kova ianareo dia nevateva azy izy ka nanao hoe ialany mpianany fa izay mpianatry Mosesy dia ny andinany fa 3 sy 1 raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa laha zany fa tsy fantatrareo zay neviny nefa nampahiratra ny masoko izy fantatsika fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no ianao iny ozy ty lehilahy jambo ty lazainareo fa mpanota ozy Jesosy zay nampahiratra tamin'ny andro sabata satria io sabata io fotoana fanasitranan'i Jesosy sabata io fotoana fanaovany asa magaga tato anatin'ny Baiboly ary zay no mahatonga anay miantso anao rehefa sabata ny andro sabotsy au maison de la culture fa hanao zava-mahagaga Jesosy hanasitrana Jesosy mamaha olana Jesosy iditra antsetra ny fiainanao andavanandro Jesosy magaga zany lazainareo fampanota ozy izy nefa fantatsika ozy isika ozy ty lehilahy jambana hiratra ty miara mahalala fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny itsy ny teny hoe zay mivavaka aminy no enoiny fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny eo tsika ny mahita fa misy olona nivavaka hatramin'izay fa tsy niaino Andriamanitra inona ny antony misy fahotana mbola miara-miaina aminao ivelomanao andehananao tsy miaino Andriamanitra fa rehefa manomboka manre toriteny ianao manitsy ny dianao mampafantatra anao hoe fahotana ity lalana tokony andehanana manomboka mizotra mizany amin'izay ianao zay ny hoe nandeha amin'ny fiainana vaovao niova fo niova fiainana niova lalana rehefa manomboka mizotra amin'izany lalana izany ianao dia tadidio fa iaino anao amin'izay Andriamanitra ary dia miova ny fiainanao zay no nahatonga anay njoro avolombelona tamin'ny alaka misy teo nisy madama anankiray izay tonga tao anaty fiangonana miaraka mikista au vers droite sy au vers gauche manana trano tsy mety vita ihany koa izy any Antananarivo vola miditra ihany fa tsy vita ny trano tsy hita hoe mankaiza koa reny vola miditra reny maro amintsika anie mapeditra fa ny fivoahany betsaka lavitra noho ny fidirany tsy hitanao mihitsy hoe ahoana ny fomba fivoahany ty ny fomba fidirany hitanao mihitsy hoe zao ny mampidi-bola mahay mitady vola ianao fa ny mamoaka tsy voafehinao tsy hitanao hoe mankaiza reo dia varina ianao ary zay no mahatonga anao tsy mahafoy fotoana andehanana hivavaka satria fotoana hidirany volanao ny asabotsy nefany tsy voafehinao ny fivoahany dia miodikodina eo foana ianao mandava taona tratran'izany ty vehivavy ty sady marary kista ankavisy ankavanana
tratrany trano tsy mety vita dia rehefa nanomboka tonga atao anatin'ny fivoriam-bavaka na ny retoroteny ohatran'izany toroteny resahako aminao izany a sitrana ny ala ny kista ankavisy ankavanana ny ala nanjavy natao fotsiny hoe nentina tany amin'ny dokotera natao ny fitarafana tsy tao tsony na ny ankavia na ny ankavanana tsy tao le kista dia mitoy ny fanaovan'ny trano vita soamantsara ny trano taorinan'izy mbola nazo fiara fitaterana ihany koa reny camionette reny a izy mivady izy amony tsy mba ty fiainana ohatran'izany marary a dia mba salama dia vita trano mavita trano mahazo fiara ianao hoe dia sotian'izany ka manentana anao zay amin'ny asabotsy zao a ao amin'ny maison de la culture ny fotoam-bavaka manomboka amin'ny fito sasany maraina dia raha sendra ka tsy tratranao le maraina be a meza kosa tonga amin'ny valo sasany fa tombono anao ny fatongavana amin'ny fito sasany maraina maison de la culture iarahana ao amin'ny Pasteur Isidore Andrianirina sy Pasteur Josia Andrianirina izany ny alady kosa hôtel Le Bonheur ny tany massage eo akaiky ny Esige fotoam-bavaka andavanandro alatsinainy sy alarobia amin'ny roabin'ny folo ka hatramin'ny roa ora latsaka fahefany a mba ahafahantsika mbola andeha varotra andeha asa dia anjanona amin'ny roa latsaka fahefany fotoana manomboka eto izany raha pitso maraina zoma dia mandray olona ny tenako amin'ny folo ka hatramin'ny roambin'ny folo atoandro eo mandray olona satria mbola misy alimbavaka ataonay rehefa alaka misy ary mbola misy fandaminana ihany koa maraindraina iny a dia amin'ny folo avy vao mandray olona raha-pitso mety tonga amin'ny valy ianao fa azavaiko amin'ny folo mba tsy hatafotoana anao a so dia miandry ana za fa tamin'ny fito sasany tonga teto azo atao ny tonga na amin'ny dimy maraina azy fa amin'ny folo pastera vao mandray olona tahin'Andriamanitra ivavakantsika raha eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amina fahako ny tondra ny teninao teto amin'ity fahita lavitra ity averiko aminao rery tsy Jesosy ny voninahitra mamonjy fanan'olona maro tamin'ny alalan'izay fampianarana izay amin'ny anaran'i Jesosy amen azonao atao miresadresaka aminay amin'ny alalany nilarana finday izay mipetaka eo amin'ny écran eo a fa tsy manenina izany azonao atao ihany koa ny mandefa message raha ohatra ka nasoanao ny fandarana fampahirezana anay na ihany koa ny sitrany ianao nijery fandarana na tsisy vavaka vanasitranana azy to dia omeo ny fampahirezana sy ny fijorona vavolombelona mba ahafahana mpandroso ny asa fitoriana filazantsara sambotsysika mifankahita tahin'Andriamanitra Pasteur Isidore niaraka taminao teto a ho anao an Jesosy reny voninahitra fiadanany tompo veloma tompoko fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra